tonga soa ato anatin'ny fandarana gasy mafoaka manolotra ny araba finaritra tompoko lasy tompoko vavy maître Luca Rehava izy no fahintsika androany filohan'ny Madagasikara capoeira ny Madagasikara capoeira moa dia isan'ny nandray anjara tamin'ny hetsika sésame na ny sport extrême et salon des arts martiaux izay nitoksaina tetsen'ny parvian'ny hôtel de ville tetsena Analakely tamin'ny herinandro lasiny. Maître Luca Rehava isan'ny anaram-bositra ahafantarana azy ny hoe maître penino. Ny penino de plume izany hoe volomborona maivana somary pelipelika izay mantsy maître Luca eo misehatra ny dia indrindra amin'ity resaka capoeira ity ka andeha rahantsika vetrany hoe iza marina moa izy inona ny dingany lalovany sy ny zava-bitany na ny teto Madagasikara na ny tany ivelany tany rahantsika ato anaty ity fanadihadiana manaraka ity momba azy. Ity lehilahy manifinify miakanjo miloko breziliana hitantsika amin'ny sary ity no antsoina hoe maître Luc. Ny fahaizany mandihy mipitipitika maivana izay mampitolagaga ny mpijery no nazahoany anaram-bositra hoe maître penino. Luc izay olona mitsorika zay normal be raha nazo anaram-bositra izy hoe raha volomborona na hoe penino dikan'izay ohatrany hoe maivana kely ohatrany vorona zany non de guerany eo amin'ny capoeira zany. Iza marina moa i maître penino Ange Luca Rehava ny tena anarany. Fito mianadahy izy ka amin'ny rahalahy izy no tena mpakafidia. Avy any Moronbetolo ihany ny rainy izany hoe masikoro ary vezo ny reniny. Ny taona 1927 izy no nanomboka ny angaly ny dihy hip hop. Nanomboka ny taona 1927 no nanomboka niditra tao anaty sehatra ny dia izany hoe tamin'izany nalaza dia io smurf sy ny break dance io. Tamin'izany fotoana izany nazo ataoko hoe taona ny atomboany sy ny diran'io dia io teto amintsika teto a Madagasikara. Tamin'izany fotoana izany moa izy mbola nentina hoe kilalao izy nitaizana vatana tokoa satria raha tsy laza hoe ataoko hoe faharoa izy tamin'izany satria talohan'izany tena mpilalao baolina kitra tena faran'izay zokiny ary anisan'ny tena hoe niondana ary atao hoe raha ny faniriana angamba tamin'izany filalaovana n'izany hoe baolina kitra izany dia izay no faniriana hoe matianina eo amin'ny sehatry ny baolina kitra fa tsy nisy nanampo na izao ary hoe tonga amin'izao toerana hoe lasa mpanabe lasa mpitaiza tanora eo amin'ny sehatry ny hoe capoeira sy ny hip-hop. Isan'ny nampisongadina ny fahaizan'ny maître Luc nandihy ny fifaninanana isaky ny quartier teny amin'ny 67 hectara nandritra ny fahatanorany. Tamin'izany fotoana izany dia efa nisy an'io atao hoe battle io isaky ny quartier tamin'izany. Izay tamin'izany teo amin'ny 67 hectara io no mipetraka dia teo no nahalehibe. Dia isaky ny secteur tamin'izany teo nisy mifampitsako ny filaza azy tamin'izany. Dia mifampitsako izahay tamin'izany ohatra ny secteur 1 contre secteur 3 ny 67 avaratra manao ny 67 andrefana tamin'izany fotoana izany ary dia tena tamin'ny fo io dia rehefa misy ny resy dia mivadika totondrona izy tamin'izany. Dia izay moa tsy dia tena vanana tamin'ny totondro dia le mitsoaka foana isaky ny misy zavatra tady vadika zavatra hafahafa. Ny taona 1970 dia nisy izany antsoina hoe festival Abverap izany. Teny manakambahiny ny andohan'izy io. Avy eo dia miparitaka manerina ny Madagasikara ny fifaninanana. Nalaza tamin'izany nitarika maro samihafa toa andry MCM Boys, Vœux Spécialiste, Adams Family sy ny maro hafa. Amin'ny mahavy antolo ihary ny maître Luc dia nitrandraka manokana ny hip-hop madany tenany niaraka tamin'ireo mpandihy namany. Teo amin'ny sehatra hira isam-pirenena ka nasongadiny manokana tamin'izany ny dihy masikoro sy ny banaiky. Abverap mantsy ny taona 1970 no nanomboka. Izany hoe teny manakambahiny izy io tamin'izany fotoana izany nisy an'ilay hoe tompoko lapatora soanay initiateur'io projet io tamin'izany. Ny tanjony tamin'izay dia hoe ny ampisehoana ny talentan'ny ankizy tsirairay isaky ny quartier teto Antananarivo aloha tamin'ny voalohany fa rehefa teo amin'ny 470 telo amin'ny 70 teo izy dia nanomboka miparitaka eran'ny Madagasikara io fifanintsanana teo amin'ny dihy io. Tamin'izany fotoana izany zay dia anisan'ny tena navitrika nandray anjara mihitsy. Nanomboka teo zany izahay dia nanomboka nitrandraka an'io atao hoe hip hop io hoe atraizakay ny
ny ataoko hoe ny halalanyity hip-hop ty raha eo amin'ny sehatra international satria rehefa tena nitrandraka azy zay dia nahita hoe izy ty mifandraika amin'ny ditsika malagasy any ny di hip-hop raha tsy tena hoe din-drazana avy any atsimo misy ny hoe banaiky misy hoe ny di masikoro reo dia anisan'ny mifanakaiky aminy a ny di hip-hop dia niezaka nandalina an'io moa zay zaho sy ny rahalahiko sy zahay rehetra tao anatiny satria za sy io rahalahiko io ny tena hoe fototra nahafahan'io ampivarapo ny joro na teo amin'ny resaka famoronana na teo amin'ny resaka fikarohana ny dihy entina ho fizonena amin'le di hip-hop satria rehefa nanao an'io di hip-hop io zay dia lasa nomena ianarana izy hoe hip-hop made in Mada zany hoe fitambarana danse hip-hop zany hoe tsy manala an'le bazina hip-hop zay kanefa mampiditra ny dihy nentin-drazana teto amintsika malagasy izay hoe mifototra kokoa amin'ny dihy avy any atsimo satria hita mo hoe za ihany koa avy any atsimo a dia hitanay hoe manakaiky kokoa anay le izy dia io ny tena nitrandrahanay ny dihy avy any atsimo miaraka amina hip-hop dia izy io a tena nametraka zavatra lehibe teo amin'ny sehatra international io zavatra nataona io satria izahay ny anisan'ny nampianatra an'ireo kompania mpandi hip-hop tany andafy nanomboka ny taona 2000 teo hoe ataoviny ny olona fa azadiny fa ianao manana ny fototra ny ainganao manana ny mahizy azy ianao ianao ka iny mahizy ianao iny no ento ao amin'le dihy izay hita fa malaza eran-tany zany hoe ianao tsy afaka ny anao mihitsy hoe andeha hifaninana amin'ny amerikanina zay tompony di hip-hop fa mila mitady ny mahizy ianao ianao fa tsy miala amin'le hoe di hip-hop no ataonao ary anisan'ny tena reharehan'ny Madagasikara io zavatra io tany amin'ny festival de la Villette tamin'izany fotoana zany tao à Paris. Ny dino nitondra ny maître Luc ny teten'izao tontolo izao ka enim-bolana izy eto Madagasikara enim-bolana manao seho any ivelany feno azy ny kontinanta rehetra presque lanina ihany andafy ny enim-bolanay ao anatin'ny herintaona fa ny enim-bolana ihany izahay tao anatin'izay zahay tsy mipetraka fotsiny hoe manao spectacle fa tena mizary izahay amin'ny tanora rehetra zay andalovanay na collège io na lycée io na conservatoire io rehefa any andafy ihany dia ampitanay ny fahaiza-manaonay amin'ny mampivady ny kolotsaina hip-hop sy ny kolotsainantsika malagasy. Ankehitriny dia manabe tanora amin'ny alalan'ny capoeira i maître Luc tsy ny tanora eto Antananarivo ihany no be aziny fa misy ny avy any amin'ny lafivalon'ny nosy. Zao zany tena nahita tsombosoa maro biby tamin'ny maître Penina. Zay zany nanomboky niarany asa tamin'ny 2009. Tamin'ny 2009 zay niarany asa aminy le jusqu'enany zao. Tena zany olo ny tea alialy tena taloha fa lafa tena nanao capoeira ohatrany hoe misy réflexe am'izay zany fa tsy mialialy amin'olo. La ohatsy am'izay koa tena zany ohatsy misy zavatra mahameloka antena tsy meloka tena satria andesin'le capoeiriste zany tsy hoe aly fa dansy zavatry ataona io zany ary fisa io fa tsy andesy mialy amin'olo fa afaka iarovantena ty vatantena avao koa no afaka iarovantena olo koa. Nanomboky tamin'ny 2010 aho vao nahitako any maître Penina nanomboky tamin'io nainay nanovako capoeira dia fiarahanay miaraka tamin'ny maître Penina tena nafinaritra satria izy tsy miteza anay amin'ny hoe ara fotsiny fa resaka fiainana manontolo sy resaka fianarana bebe koa tena omena anay izy io rehefa mampianatra anay dia izy zany lelain'ny aranay aminy zahay faly fotsiny tena tsisy zavatra mahory zahay miaraka aminy izy koa mazoto manampy anay amin'izy zavatra rehetra raha misy zavatra tadiavinay hoe maître zahay mila ohatran'izao dia avy izy manampy anay amin'ny zavatra izao. Tsy vitan'ny disy haiady fa mivohy fanabeazana tsara ny capoeira zay no afatra ampitain'ny maître Luc ombeny amin'ireo mpianany. Betsaka ny tanora no niova ny atsara ny fiainany rehefa nifampikasokasoka tamin'ny maître Luc isan'ireny Manitra tanora avy any Mahajanga. I maître Luc depuis 2007 nafantatra azy zany hoe za tany Majunga foana no nanomboka nanao capoeira
dia mpianatry mestre peniny a no nampianatra anahy tamin'izay. Mbola tsy nahita anazy mihitsy a nandritra ny 5 taona teo ngambany 5 taona naova capoeira tsy nahita anazy fa anarana fotsiny no heniko hoe zany mestre peniny zany ohatr'izao zavatra tsara zany no heniko, misy zavatra ratsy ihany koa fa zay zany a tany Majunga lavitra anazy dia tsy nahita an'izay zavatra le tsiron'le tena capoeira. Dia tamin'ny 2010 nanomboka niakatra taty Antananarivo a nahita anazy dia tiako a ny fomba fampianarany a ny fomba fisainany a sy ny fitondrany an'le capoeira eto Madagasikara. Marihana moa fa izy no anisan'ny nitondra ny capoeira teto Madagasikara tamin'ny 1999 dia zao zay be dia be misy any Majunga, Tuléar, Tamatave, partout à Madagasikara misy capoeira daholo. Efa tamin'ny taona fahagola ny capoeira fa ny hip hop no zandry, izany hoe ny hip hop no nangalatra ny mouvement tamin'ny capoeira mba hahatonga ny hip hop mba ho spectaculaire ny zavatra ataony. Fa ny capoeira efa tamin'ny andron'ny fanandevozana, efa tamin'ny ataoko hoe efa ataoko hoe tamin'ny fotoana nahitana ny Brésil, nahitana ny Portugais amin'ny Brésil no efa nisy io capoeira io satria ny capoeira io moa tsy dia fitambarana kolontsaina maromaro avy aty Afrika. Dia tamin'izany a ny fanombohany ity capoeira ity tamin'ny taona 1979 2 Oktobra dia tao amin'ny ministère jeunesse et sport izahay no nahazo saly nahafahanay nizara tamin'ireo namanay. Tamin'izany izy mbola fizarana no natao, mbola partage izy tamin'izany fa tsy hoe ndao ampianatra fa mbola partage. Ny mpianatra voalohany niaraka tamiko tao tamin'izany a dia ireo zokizoky izay mpandihy rehetra amin'izao. Feno 20 taona amin'ity taona ity ny Madagasikara capoeira. Fantatra fa ny Tomasina no anokafana amin'ny fomba ofisialy izany fa 20 taona izany amin'ny 17 hatramin'ny 18 volana aogositra ho avy izao. Mila mandeha amin'ny fitiavana amin'ny zavatra rehetra atao, mila tianao ny zavatra ataonao a dia izay no manosika anao ho tafita amin'ny zavatra rehetra ataonao. Mila manam-paharetana ihany koa ianao satria ny faharetanao iny no mitondra zavatra tsara eo amin'ny fiainanao. Satria raha hitenitsika hoe ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay maharitra ihany no vonjena dia tokony iainantsika zany. Dia izay ihany koa ny mamarina ny fandaharantsika androany ankasitrana fenanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny heriny anio indray tompo kilasy tompoko vavy.